Indray mba mikasika ny tontolon'ny familiana fiarakodia hitany Mahajanga-tany no tanterahana tokoa ny andian'ny fifaninanana rally du Boeny zany tamin'ny herinandro iny tafiditra ao anatin'ny fialan-tsasatra ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny vokatra avy hatrany no omenantsika amin'ity alina ity tonga voalohany ary ny ekipage iarahany Mathieu sy Tsiré sy ny larina faharoa i Bomas Bertin izay nandrobaka izany fifaninana izany tamin'ny taona lasa. Fahatelo kosa i Olivier sy Henk tamin'izay rally du Boeny izay renana kely mahakasika ny Bomas Bertin izay nandrobaka izay fifaninana izay nanambara moa izy ireo fa dia somary sedra olana ihany tamin'ity fifaninana ity fa satria raha ny fanazavana nomeny dia somary nisy ihany ny lesoka teo amin'ny lafiny fikarakarana indrindra teo amin'ny lafiny fandaminana ny eny an-dalana tamin'ny ankapobeny zany mbola ho resahany amintsika ihany moa izay mikasika an'izay amin'ny fotoanantsika amin'ny manaraka. Amarantsika ny vaovao avy eto toerana mialoha ny idirana amin'ireo vaovao iraisam-pirenena dia nahazo tobo filomanosana ny tanàna ny Betafo angadina nanana sivina ahitana izany foto-drafitr'asa vaovao any Betafo zany ny namana mpanao gazety avy ao amin'ny midi Madagasikara Clément Rabary mitondra fanazavana mikasika indrindra izay izy amin'ity ariva ity. Nahavita tobo filomanosana iray zany avy any aminay any Betafo any moa zany dia tany natao izy tobo filomanosana izay avy amin'ny azo avy amin'ny fisian-dranomafana ao an-dranomafana ao Betafo ary tsy hoe tobo filomanosana fotsiny fa noezahana mba azo anaovana fifaninanana satria dia natao 5.20 metatra ny halavany ary 13.20 metatra ny sakany zany hoe misy eo amin'ny couloir 10 eo zany azo atao tsara manao fifaninanana amin'izany ary izay indrindra no kendrena mba hoe mba hijanonana ny tena hoe fa zokonjokony ihany dia hoe mba hijanona amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ihany na rehefa misotro ronono ary dia izay ny tena antony nanaovana ilay tobo filomanosana amin'izay tafajanona amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ihany. Misy antony manokana ve nanaovana azy hoe any Betafo? Tsy hoe antony manokana fa ny tena moa avany ray izay ary faharoa Betafo anisan'ny faralahy ihany eo amin'ireo tanàna heverina ho lehibe ary kendrena indrindra amin'izany tobo filomanosana izany dia mba hisokafan'ny Betafo amin'ny avy etỳ ivelany zany mba hoe mba misokatra amin'ny ivelany mahafaly ary moa dia misokatra amin'ireo mpizahatany vahiny mihitsy ary izao le izy rehefa hotokanana mantsy izy amin'ny faran'ny volana izao ndraiky amin'ny 30 aogositra izao. Izay fitokanana izay ohatran'ny ahoana ny endriky ny fandaharam-potoana? Le fitokanana satria tsy vita ny zavatra toy izany misy fotoam-pivavahana kely angamba ny sabotsy maraina ny ndraiky amin'ny 30 aogositra iny eny toerana ary nanasana vahiny manakaja maro ihany na avy aty Antananarivo ary angamba ny betsabetsaka ihany no avy any dia tsy maintsy nakany amin'ny trambokon'olona ny Betafo ny mitohy any amin'ny trambokon'olona Betafo ny fankalazana izany fitokanana izany misy kabaret iarahana amin'ny groupe Risal zany ny arivany ndraiky amin'ny 30 aogositra io. Fanazavana fanampiny kely fotsiny angamba ny Risal zany dia anisan'ny mystérium rahalahy nandrafitra ny Tsekoraka azo lazany hoe Tsekoraka ihany ary angamba raha ny tena izy satria dia hiran'iran'ny Tsekoraka izy akoatran'ireo hiran'ny foroniny taty ariana taty. Raha iverina amin'ilay tobo filomanosana iza zany no afaka hampiasa azy natokana ho an'ny rehetra ve sa vofetra ihany no afaka mampiasa an'ilay izy? Tsy maintsy nasokafana ho an'ny rehetra ilay satria tsy mbola manana zany tobo filomanosana zany moa ny any Betafo tatamarina no misy ihany nefa ny hitanao ihany raha ohatra hoe fary ohatran'ireny ho sarotra ihany ny tandremana ny ara-pahasalamana ary tena misokatra ho an'ny olon-drehetra izy mandritra ny azo zany hoe faran'ny herinandro fa mialohan'izay ngambany dia misokatra ihany koa izy ho an'ireo tena mpanao fanatanjahantena raha tsy hiteny fa herinandro aolinan'io fotoana fanokafan'io dia misy ny atao hoe stage Ratsifandriamanana izay hafanain'ny Solofo sy Bako Ratsifandriamanana fantatra teo amin'ny sehatra ny Ilomano zany olo zany ary izy no ampiofana mandritra ny 10 andro eo ngambany ao anatin'ny tobo filomanosana. Vita izay dia efa mandray ihany koa ny triathlon ny ekipa pirenena triathlon izay manomatena any amin'ny CGSOI manomatena amin'io tobo filomanosana ihany koa zany ny ekipa pirenena triathlon izay matetika moa ny tena ny zava-misy dia avy any Antsirabe ireo mandrafitra ny ekipa pirenena amin'ny triathlon zany satria ireo mpitarika kosa moa tena betsaka amin'izany ary dia hanomatena any Betafo ihany koa izy dia efa mifampiraharaha ihany koa izay amin'ny ligin'ny vakina karatra amin'ny Ilomano zany hoe ho feno
ho feno satria nareo sekoly any toerana dia efa nanao fampirarahana mba hoe mba misy taranja kely lomano atao atafiditra amin'ny sepa-ampianarana. Azo lomanosana mandavataona ve zany ilay dobo filomanosana ao Antsirabe io Betafo io? Izay indrindra no tompony mampiavaka azy amin'ny dobo rehetrarehetra aloha dia eo ampovoan-tanimbary misy azy, zany hoe madio ny rivotra. Ny mampiavaka azy faharoa dia rano mafana no mamantsy azy, dikan'izay azo atao tsara manampy rano azy mba tsy ho angatsika loatra afaraka an'izay zakan'ny pilomano satria tsy azo atao koa le hoe rano mafana fotsiny ny lomanosana raha anao faninanana fa tsy maintsy rano matimaty ny tena marina, tsy dia mafana koa rehetra fa tsy mangatsika ny tena izy. Dikan'izay afaka tapohana rano satria misy lavaka rano mafana afaka manampina an'izany ary dia mampiasa an'itony hoe motopompe tony izay zany rehefa ilaina hamelona an'izay. Ny tompony ho an'io dobo filomanosana an-damafana io dia betsaka ny kloro anatin'ilay rano, dikan'izay tsy dia mandany vola zany ny fomba fikojakodrana azy satria ny amin'ny dobo filomanosana nonoa dia ny kloro no tena alatsaka betsaka ao anatiny hitandrovana ny fahasalamana, nefa ny rano any an-dramafana dia efa malaza hoe be kloro fa zany hoe rano mafana azy zany dia tsy maintsy mampiasa produit hafa ianao toy ny hoe anti-algue na zanajany raha maivamaivana ihany ny lanjan'izay tsy maintsy zatra atao izay fikojakojana ny dobo filomanosana dia azo atao tsara no manao faraka izay mora ny vidiny sy ny sandany dirana an'izany dobo filomanosana. Famaranana ny fandarantsika amin'ity androany ity, tsy adino nefa ny misaotra anao tany tokantrano tany na hatranjery tamin'ny androany ny boutique CMHN koa dia saorana manokana tamin'ny fampiakanjonana isinanao tamin'ny androany ary dia mametraka ny veloma mandram-peonao amin'ny herinan'io toy izao indray ary tompo klasy tompoko vavy. Veloma tompoko.